Taorian'izay lanonana tanterahana tetsy amin'ny carlton Anosy zay dia tsy namelan'ireo mpomba azy ny filoha teo aloha. Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa nisy mihitsy aza moa ny fandaharam-potoana araka ny nanarahantsika azy tokony hiazo ny kianjabeny mamasina izy ireo. Saingy nisy kosa ny fanakanana izay nataony avy eo anivony prefekturan'ny polisy. Narahan'ireo mpanara-dia azy avy hatrany moa ny tenany ary niakatra hiazo Analakely teo indrindra no niseho ny fandefasana ny entona mandatsa-dranomaso nataony mpitandron'ny filaminana an'ireo mpanao fihetsiketsehana. Raha antsika ty sarity. Raha ohatra ka tetsy mahamasina no saika anaovana ny fankalazana ny tsingeritaona fa 520 ny orenan'ny antokitima dia voararatra amin'ny farany izany. Zavatra hita fa tena nahatezitra. Tetsy amin'ny hotely carlton Anosy novory ny antoko tima niaraka tamin'ireo antoko nasainy nankalaza izany fa 520 taona ny antoko tima izay. Tsikaritra koa nefa fa tsy nijanona tao amin'ny carlton Anosy ihany ny fankalazana ny tsingeritaona fa 520 ny antoko tima izay nahitana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay nanao ny lahateniny tamin'izay fitsingerena ny taona izay. Fa efa hita fa tomefy ihany koa teo ivelan'ny carlton Anosy nahitana n'ireo olona mpomba ity antoko tima ity niandry ny fiovahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy nanaiky anefa ireo mpomba marobe ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa raha nivatany vao nivoaka ny hotely carlton Anosy ny filoha dia nisy avy hatrany ireo mpomba no niteny fa ho aterina eny faravohitra izy ireo. Misy ny fifampiresahana nataony mpitarika ny antoko tima niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana izay hita efa vory marobe nanoloana ny hotely carlton sy manodidina ny Anosy iny ary miantrana teny amin'ny ny vavadiny mahamasina iny miambina ny toerana izay tsy azo idiran'ireo mpomba ny antoko Ravalomanana anaovana izany fankalazana izany. Tsy mbola manana zavatra ho tenenanareo. Aza tangolonanareo alaina sary fa sepalapena. Nanomboka teo dia nisy ny diabe niarahan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpomba azy teo Mahamasina ka teo dia nisy ny sakana voalohany nataony mpitandron'ny filaminana. Taorian'ny izay fifampiresahana teo amin'ny antoko tima sy ny mpitandron'ny filaminana izay dia afaka ny hiazo sy ny roso ny tunnel Ambohida ireo mpomba ny filoha Ravalomanana. Rehefa tonga teo andohana Analakely kosa dia nidina ny hazo Analakely ireo mpitarika sy mpikambana amin'ny antoko tima sy ny mpanara-dia any filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Teo kosa dia nisy ny sakana izay napetraky ny mpitandron'ny filaminana nanoloana izany. Rehefa nirosy ihany anefa ireto mpomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireto dia voatery nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandron'ny filaminana. Bomba mandatsa-dranomaso maromaro no napoakan'ny mpitandron'ny filaminana manoloana teo andohana Analakely teo.
Tsy tonga de rava kosa nefa ny fitsitokotokoana nataon'ireo olona teny Analakely. Ny mpitandron'ny filaminana kosa de niatrana trano nandritra izany fotoana rehetra izany. Na de teo aza izay fihetsiketsehana nisy androany izay de tsy nisy ny naratra ary tsy nisy kosa ny voasambotra. Ny ariva teo kosa de efa niverina amin'ny laoniny ny fiainana andavanandron'ny mponina teny Analakely, Anosy, Mahamasina sy ny manodidina iny.